voka-pifidianana tao Vatomandry mafana ny toetra raha ken'ny 10 Desambra 2024 ny fitondram-panjakana ka nanitatra ny andininy 10 ao amin'ny lalam-pandrenana mazava mantsy ny voasoratra sy voarakitra ao fa ny fahalalana maneho hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety ny fahalalana iditra amina fikambanana na anorina fikambanana ny fahalalana ivoro malalaka ny fahalalana mivezivezy ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antoany lalam-pandrenana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalana sy ny zony hafa sy noho ny fitondrana ankehitriny ihany no navitana ndray fanapahan-kevitra mitsipaka ny lalam-pandrenana toy izao hatramin'izay nisy ny repoblika ny Madagasikara fihetsika toy izay mampitombona ny fitenin'ny maro hoe ny tahotra no lehibe indrindra ka hatramina fivoriana ao an-tokantranon'olona tiana aray maso sy tsikilovina avokoa fitiavan-tanindrazana no mibaiko ka tsy ampihemitra ny fanoerana izany hoy ny fanamafisana aza adinonareo mpitondra amin'izao fotoan'izao ny zavatra nisy hatramin'izay nisy teto tamin'ny repoblika voalohany repoblika faharoa fahatelo sy ny sisa ataoko angambany na de nisy ny famerana hoe fanehokevitra politika zany tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona zay moa nareo ny mpiteny an'izay fa de sako ny miteny nareo tsy nisy tao anatin'ny 80 taona zao tsindry didijadona totalitarisme mihitsy ny zavatra misy eto amintsika régime totalitaire no misy eto amintsika androany teneniko zany déclaration politique zany ataoko zany zay kosa tsy hijanona ary tsy hanakivy anay zany zavatra taonao zany Andriamatoa préfet atreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny tena antony mampikiropaka ny mpitondra fanjakana fa saika voambola nare matetika avy amin'izy ireo ny hoe tsy ekena ny fanakorontanana sy ny hoe misy mikonokonona fanonganam-panjakana ny malagasy ny tompony fahefana fa tsy ny préfecture manaiky atao fitaovana itsikilo fivorian'olona ho hiatrany ny fanamafisana ny ala tanteraka ny sarotavan'ireo lehibena fibaikona sasany eo anivon'ny tafika ankehitriny fampandrina saim-bahoaka ny filazana fa tsy manao politika ny tafika raha ny zava-misy atreto tsy ireo mpandray baiko no manao politika fa ny lehibe manome baiko no mampiditra azy ireo ao anatina politika ka ampiadiny samy zana bahoaka no fitiavan-tseza sy ny fitiavam-boninahitra diso tavahoatra fanambarana politika ireny natao ny préfet n'Antananarivo ireny ary tsy fitandrona fahalemana ho an'ny vahoaka velively fa fiarovana olom-bitsy mpahazo tombony ka mambotry vahoaka hoy ny RMDM voampirofo ankehitriny fa baiko toy ireny avokoa no nomena ireo ambaratonga mpahefana rehetra nandritra ny fifidianana teo ary mbola mitohy hatramin'izao izany manao izay tiany atao tanteraka ny fitondrana saingy tsy azo avela amin'izao ny olam-bahoaka ho hiatrany ny RMDM misaotra zany fa nisy olo préfet zany le ovina indray zany aika izay na ny CENI na ny HCC na ny fitsarana izay ke ny baiko azon'ireo olona reo mazava zany zay isorana ny préfet zany namoakan'igny fa mitovy zany ny baiko azon'ireo olona reo rehefa fijery politika no resana ka mitovy ny baiko azon'ireo zareo izao no vokatry ny fanaovana an'le izy kay misaotra betsaka préfet fa navoakanao ny marina tsy niteniteny foana ianao fihetseha-po fotsiny nitenenanao fa namoaka le zavatra nampiayay ny olona rehetra hatramin'izay tena avoaka ny préfet hoe tia ny marina iainana iato sy ny ataona iato mazava ny lalana mifeny antoko politika izay mipetraka eny anivo ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa tsy maintsy manao fivoriam-be na kongresy indray mandeha isan-taona ny antoko politika mazava ihany koa ny antom-pijoroana antoko politika iray fa aka fahefana ka noho izany tsy maintsy misy fampidiniana tsy fivoriana ataon'ireo samy-pikatroka ahatrarana ny tanjona mazava arak'izany hoy ny RMDM fa tsy maintsy itoy ny fivoriana ataonay lalàna no miteny zany ary raha tsy mahavita assemblée générale ny antoko politika dia esoro ny intérieur tsy ho parti politika intsony dia any préfet sy ny intérieur indray mifanazava amin'izay agny fa ny anay zahay manao ny adidinay zay omeny lalàna anay ho an'ny vahoaka malagasy dia marina fa misy manakivy marina fa misy mandeha misainareo
no anafotan'andriamanitra koa any Madagasikara ary hisy iraka ka ilazana fa tsy hita izay ataon'ny mpanohitra sy ny filazana fa misy fifanarahana atao ilazana fa tsy hita izay ataon'ny mpanohitra sy ny filazana fa misy fifanarahana atao any ambadika paipaika politika andemetsy mba ampanginana ny afanampo ho an'ny tena fitiavan-tanindrazana ka io arana izao olana mitranga sy ny setrasetra ataon'ny mpitondra izao misy fotoana ny zavatra rehetra ary ao anatina fandiniana lalina hoy ny fanoherana ary tsy maintsy hitondra vahaolana ho an'ny firenena mantsy no resaketo hoy hatrany ny RMDM. Tsy manaiky ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakany ary mitaky ny fahamarinana ao atin'ity raharaha ity. Nahazo 570 ny kandidat tsy miankina kanefa nofoana ny fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakana atao Tomasina avokoa ny vatony ka ny kandidat mpanjakana nahazo 520 no didina fa lany be ny tanàna atao an-toerana. Andritra tany an-toerana nefa nofoana na tanteraka ny vatony. Andritra tany an-toerana nefa nofoana na tanteraka ny vatony. Ny tsimbatika nefa ny rasa rehefa notsaraina atao amin'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana atao Tomasina ny raharaha. Nofoana manontolo ny vato azy ny kandidat tsy miankina io ka nivoaka mpandresy ny kandidat Irmary. Efa nanao etsika manoloana ny Braon commune ireo mponina ny fiandohany ity volana ity izay nanambara fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny famitrahana be ny tanàna tsy ilany bahoaka. Raha ny voka-pifidianana atao an-toerana nitarika tamin'ny voka-pifidianana vonjimaika 8.770 ny kandidat tsy miankina raha toa ka 4.770 kosa ny an'ny kandidat avy amin'ny antokona tolotry ny Irmary. Tsy totosatra amin'ny farany lanonana ofisialy famitrahana be ny tanàna atao an-toerana ny fiandohan'ny volana febroary ity ny ofisialy io satria nofatsihan'ny mponina ny Braon commune. Teren'ny fitondrana ity ireo olona apetrany anterisetra amin'ny fitondrana. Ohatra mivaingana ny fanendrena sady ny filohan'ny delegasiona manokana hitantanan'ny commune ambanivohitra Antsiranana. Raha ny voka-pifidianana navoaka ny seni ary nakatoavin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana farany teo dia hijavozara Jean-Luc Désiré, kandidat tsy miankina no lany be ny tanàna tamin'ny salanisa 500 faingo 1.700. Raha toa ka 220 faingo 7.700 ny vato azy ny kandidana. Raha tsy hita ao anatin'ny 30 andro aorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy ny be ny tanàna landy dia tokony miroso amin'ny fifidianana indray ny vahoaka fa tsy avy hatrany dia manendry izay solony. Raha tsy izay ny mpanolontsaina ny miakatra ho be ny tanàna hoy hatrany ny fanazavana. Normalement rehefa lalàna ve efa feno 30 andro tsy hita mihitsy le maire tokony hamerina fifidianana indray na hoe tonga dia miakatra ve ny deuxième liste. Fa raha ohatra moa ka nametraka PDS ny zareo any amin'ny commune ny dia isaka fanapakevitra ny fitondrampanjakana fotsiny zay. Tsy mahagaga intsony ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ity fitondrany ity nandritra ny fotoam-pitantanany. Tsy vitany hoe manodikodina lalàna fa vitany hatramy manodikodina safidim-bahoaka. Manapatra ny fahefananana ny tanteraka ny fitondrana ankehitriny hoy ny fanamafisana. Ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao moa manana ny priorité, manana ny zavatra tiany atongavany efa fantatsika foana ny zavatra misy teto amin'ny firenena fa maro ny tsy fanarahan-dalàna misy. Na hainy foana efa amin'ny fitondram-panjakana ianao dia hainao foana ny manodina ny lalàna ho à votre à sa faveur hozy izy moa no fiteny vazaha zay. Dikan'izay zany amin'izao fotoana izao raha nanao nomination na PDS izy ao anatin'ny fahafahany zay zavatra zay manana an'izay fahafahana zay izy dia nataon'le izy na dia hoe tokony namerina élection ary izy. Tsy say manendry tamin'ny toerana mahabe ny tanàna ny kandidat mpanjakana tao Antsiranana voalohany fitondrana. Nitady olona hafa akaiky azy sy itokisana izy anoho ny asana mpandreketana azy hoy ihany ny fanazavana. Raha ohatra tonga dia nataon'ny hita ihany le ohatrany hoe mba flagrant délit zay ny tsapa fa mety marina fa tsy manara-dalàna zay zavatra zay ho an'ny malagasy moa dia mangina fotsiny tsika ohatra mahazatra. Noho ireo tsy fanarahan-dalàna marobe dia tsy matoky ary miataka amintsika ny akamaroan'ireo firenena sy ireo mpamatsy vola tokony hanampy amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Betsaka izany ny tombontsoa tokony nositrahan'ny firenena kanefa ny overezina sy nariana fotsiny satria firenena tsy tandalàna Madagasikara. Fanararoatra goavana ho an'ny firenena ny mahafilohan'ny SADC ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny. Tokony hahazoana tombontsoa sy hijerena akaiky amin'ny ara-toekarena sy ara-tsosialy eto Madagasikara izany. Eo amin'ny toerana io ihany koa no hitsaran'ny firenena hafa mivondronao amin'ny SADC ny fomba fitantanan'ny filoham-pirenena malagasy sy ny SADC. Fepetra amin'ny fandraisana andraikitra no andrasana.
hatreto nefa tsy hita izany fandraisana ndraikitra izany fa vao maika aza mitotongana ny fiainan'ny malagasy tsy vitany irery ny fitantanana fa tokony hiaray asa amin'ireo firenena 12 sadek Madagasikara. Rehefa miresaka atsika vondrona sadek zany dia fantatry ny firenena afrikanina rehetrarehetra zany. Dikan'izay zany mila mahay manararaotra ny fitondram-panjakana satria opportunité goavana io anaovana ady sisika zany ahafahantsika mijery ny toekarentsika ato anatiny ary ihany koa ny lafiny sosialy zay nde ataontsika hoe miapotika amin'izao fotoana izao. Raha tsy mahay maka mesure zany filoham-pirenena zany amin'ny ady sisika makasika an'izay fandraisana ny présidence eo anivony vondrona sadek zay zany dia hisy impact an'izay rehefa tapitra lay mandany zany hitondrasana ny vondrony sadek io. Any zany no hitsarana azy amin'izay fotoana zay hoe nahomby ve ny nitondrasany Madagasikara an'ilay présidence ny sadek satria présidence tournante izy io zany. Ahoana zany fomba hahafahantsika nde ataontsika hoe miara-miasa akaiky amin'ireo firenena 12 zany amin'ny sehatra zay ananantsika tombony eto Madagasikara. Ankoatra izay dia nitsopahan-diorina ireto ny ihany fa fanapahan-kevitra entina misehoseho sy amiterana fahaiza-manao amin'ny fitantanana fotsiny no ataon'ny filoha ankehitriny amin'ny mahafilohan'ny sadek azy. Tsy olana ho an'ny vahoaka malagasy ny fandefasana ny tafika andeha hanampy any amin'ny firenena kongolais amin'ny resaka fitsaboana fa ny eto an-toerana asa tsy tomombana ny fandriampahalemana sy ny sosialim-bahoaka ka ny any ivelany hainy manampy azy. Raha ny fahitako azy aloha zany dia ohatrany hoe décision raisina lahaty daholo ny zavatra misy eto amintsika amin'izao fotoana zao fa tsy resaka hoe nde ataontsika hoe resaka urgence na resaka priorité no mibaiko zany fa resaka aingitraingitra na koa hoe teo hita na te hideradera zany na eto anatiny io ato anatiny eto an-toerana zany na eo anivony firenena afrikanina zay eny ara fa manoloana n'izao tontolo zao. Fampianarana ny filoha hahay andrindra ny filana ho an'ny firenena misy azy izao mahafilohan'ny sadek azy izao. Fanararoatra amin'ny fampiresahana sy fifandinihana amin'ireo loharan'ny karena mampandroso ny firenena afrikanina toa ny Madagasikara ny fiaonana amin'ireo mivondrana ao amin'ny sadek ny volana aogositra 2024 avy izao. Nanosy ny didim-panjakana manala ny États-Unis tsy ho mpikamba amin'ny filakevitry ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana na Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ny filoha Amerikanina Donald Trump ny talata 4 febroary lasa teo. Fa na ininy ny fanapahan-kevitry ny filoha Amerikanina iny mba ahafahany manao izay tiany tanterahana amin'izao tontolo izao raha ny fanazavana. Ny azy zany raha hoe misy vola aloha ny fandraisana anjaran'ny Amerikanina dia tsy ekeny zany le izy ohatrany hoe vola very fotsiny, vola ahodikodina fotsiny zany azy. Mampiseho zany zay hoe ny Amerikanina zany tena ohatrany hoe afaka mandidy an'izao tontolo izao ary ny tena loza dia izy miala amin'ny ONU io. Zay zany ny tena ohatrany hoe mampivarahontsana. Manapikasana aka tamin'ny maromaro an'ireo firenena akaiky azy Donald Trump saingy mbola tsy azony zany ka ny fialan'ny États-Unis tsy ho ao amin'ny CDHNU no entiny hanadiovany tena amin'izay tsy afaka hitsara azy tsony ireo anaty fikambanany hoy fanamafisana. Dika inona zay move satria izy manan-kevitra ny anao karazana fakana kevitra. Hatreto manko raha ny hita sy tsapa dia tsy misy matohitra ny Donald eo. Maika moa fa i Madagasikara izay tia miankin-doha lava amin'ny ngezabe reo fa ho an'ny tany lehibe toy ny Chine, Rosia, ngezabe reo fa ho an'ny tany lehibe toy ny Chine, Rosia, vao maika minina moa izay Madagasikara. Fitondram-panjakana sika moa hitasika vao maika minina moa izay Madagasikara. Fitondram-panjakana sika moa hitasika fitondram-panjakana osa tsy manana azon-damosina fa miankin-doha amin'ny Frantsay matetika. Sarotra ny fiatrehan'ny anao fa tsy hoe efa mipoaka ilay zavatra vao eo anao hoe inona no atao ka fahitako azy zany za tsy eo amin'ny fitondrana fa ho an'ny mpitondra zany dia vatara loatra angamba ny tokony andraisan'ny fanapahan-kevitra fa dia zay ny ataoko hoe mizaka izy misubira mizaka izy. Fitondram-panjakana tsy manana programma amin'izany mihitsy ny eto toerana ary ny olana mahazo ny vahoakany ary tsy hitan'izay vahaolana tao amin'io dia reny.
narivony ihany koa noverias vokatry ny fanafoanana ny usaid ho an'ny madagasikara manokana efa ho fito amin'ny 3 taona no nisy ny fiara-miasa tao amin'ny rotonta izay niompana tamin'ny sehatra maro toy ny fahasalamana fanabeazana tontolo iainana sy ny maro hafa tamin'ny taona 2024 fotsiny tafakatra hatrany amin'ny 3.3 tapitrisa dolara ny fanampiana azon'ny madagasikara ka ny 4.7 tapitrisa dolara tamin'io natokana ho an'ny sehatry ny fahasalamana raha ny loharano vaovao iray niakatra 7.7 tapitrisa dolara zany fanampiana zany ny taona 1.24 raha ny lafa ny fahasalamana tamin'ny 2024 izao olona 2.5 tapitrisa ny voary tamin'ny tazimoka tamin'ny famindrana ranotenalina sy efatresy no nahazo tohana fanampin-tsakafo ary 7.7 sy 2 sy 2 hetsy asa fidiovana sy fahadiovana nampiasa vola hatrany amin'ny 9 tapitrisa dolara tamin'ny tetika sady amin'ny fanondranana sy fitrandrana biby sy asoarbidy ny fitantanan'ireo arena voajanahary ary ny fanatsarana ny fitantanan'ireo faritra arovana an-tanety andranomasina ny tetikasa nanomboka ny taona 2022 everina araka izany fahitraka mivantana amin'ny fiainan'ny malagasy 3 tapitrisa ny fiatona ireo tetikasa ireo raha ny fanokevitra maro ka tokony hatonga saina ny mpitondra fanjakana makasika ny vahaolana sy paikiado raisin'izy ireo hiatrana izao fanapaha-kevitra tampoka izao izay tena mbola baraingo tanteraka ankoatra ny fiarovana raha tontolo iainana ireo toeram-pitrandrany dia ndroso tamin'ny fikajinany angalaza ao mahabo mirefy 5.7 hektara ny orinasa kity Madagasikara Minerals any amin'ny distrika amin'ny farafangana faritra tsy motsinana no nahitana ity toerana ity izay mitovy amin'ny ekosistema ao mandena toeram-pitrandrany QMM fanonerana raha tontolo iainana ity natao ity ka velara-tany 5.7 hektara tao mahabo no naverina tamin'ny laoniny zanakazo efatralina ny vokatra izany ary nametrahana fiarovana mirefy 20 kilometatra araka ny efa fantatsika ny orinasa Rio Tinto QMM dia orinasa mitrandraka rena kibony tany kanefa kosa orinasa tompona andraikitra ary manana ny tanjona ho mine durable mametraka izy ny fanazana ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ary koa ny fiarovana ny tontolo iainana fandaminana asa araka izany no atao mba hikajiana ny tontolo iainana amin'ny sehatra ny fitrandrahana rena kibony tany mba tsy havery tamingana ireo karazan-java-maniry sy ny biby amin'ireo faritra hitrandrahana misy ny famindrana toerana azy ireo amin'ny faritra rovana telo ny tafapetraka dia mandena 3.9 hektara petrika 5.20 ny réhabilitation zany hoe karazana zava-maniry haingam-pitombo activité de conservation additionnelle na ireo karazana hoe éducation environnementale sy ny écotourisme natao mba afana miaro ny reo ala rovana na ny aire protégée anankitelo reo mandeha na centre sypetrika natao hoe offset misy anankiroa ny offset izay vasiany orinasa Rio Tinto QMM vola nanomboka tamin'ny 2013 amin'ireo offset reo no misy ny karazany zava-mananaina mitovitovy toetoetra amin'ny faritra hitrandrahan'ny QMM tsy ho tanongazana intsony araka izany no vantanina ho an'ireo toerana avy nitrandrahan'ny QMM misy ny fambolena atao aorian'ny fitrandrahana hikajiana ny manosy maitso any Madagasikara raha ny fanazavana miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka maro ny orinasa mba hanatotosana ireo paikady rehetra hiarovana ny tontolo iainana folo izao ny karazam-piara-miombonantoka eo amin'ny QMM sy ny Missouri Botanical Garden na ny MBG ao anatin'izany fiara-miasan'ny rotonta izany nahitana vokatra tsara tamin'ireo toerana roa efa nanomboana ny asa nanomboka ny taona 2013 ireo nahitana fiovana indray vidin-tsolika tamin'ity herinandro ity 20 andro lasa zay nidina 200 ariary ny vidin'ny gazoil sy ny lasantsy tsy nietsika kosa ny an'ny solika fandrehitra dia lasa niakatra 30 ariary ny gazoil izany hoe lasa 7.7 ariary ny litatra raha 7.7 ariary izany teo aloha ny lasantsy nidina 200 ariary ka lasa 5.5 ariary ny litatra raha toka 7.5 ariary izany teo aloha ary ny solika fandrehitra kosa dia nitombo 200 ariary ka lasa 3.9 ariary raha 3.7 ariary izany teo aloha fanapaha-kevitra politika ny vidy-solika eto amintsika fa ka nafony vahoaka fotsiny nampidinana vidy-solika tapabolana lasa zay ho ny filohan'ny otrikafo Eliara Bevahiny raha atao mifanaraka amin'ny vidin'ny iraisam-pirenena ny vidy-solika eto amintsika tokony niakatra fa tsy miovaova am-pandehanana le resaka solika aloha ohatrany misy fanapaha-kevitra ohatrany manahirana ihany izy io mahafilohan'ny otrikafo any fa itapany le fanapaha-kevitra ny fitondra fanjakana le hoe mampidina ary 100 ariary 200 ariary ny vidin'ny solika dia afaka herinandro dia miakatra indray
izy hoe resaka fanapahan-kevitra anika le mpitondra fanjakana mizongozana ny sezany a de lasa mandray fanapahan-kevitra ohatran'io zany any amin'ny solika ny iveriny fa afaka akana ny foniny piraitan-drazana zany de io no kititiany eo fa raha le hoe ny fifanarahana tamin'ny FMI lo zay zareo no nanaiky apiditra ny firenena tamin'izay de oza hoe le ajustement resahandry zareo ajustement na prix fa ny anankiray koa le hoe le fampiarana le vérité des prix raha ny tena marina mbola tokony ho lafo no io zany a io a solika io raha ny fepetra napetraky ny FMI ny jerena fanjakana tsy manana azo namosina ny eto amintsika izay lazain'ny mpamatsy vola de ekena avokoa no nitahotra ny tsy azo ilay famindramam-bola facilité pour la résilience et la durabilité na ny FRD sy ny facilité élargie de crédit na ny FEC amin'ny fampatsim-bola omen'ny FMI na ho iatrano ny fanazavana io ne io le resaka solika io a vokatry ny fanekena anjambany fanekena tsy ampeverana ny fepetra apetraka ireo le mpamatsy vola ireo matimatin'le fektsika matimatin'le FRD tsika zay vola kely vola tsy misy mihoatra ny 150 millions de dollars reo fa mididina ny 100 millions de dollars eo daholo amin'izay mbola potipotehana ohatra ny saucisse ny fanomezana azy de le conditionnalité zany hoe tsy maintsy ampiarina reo ny vérité de prix amin'ny solika tsy azo subventionné na ny jirama ny ary Madagasikara de tena koa le izy satria tsy te hisahirana tsy ny fiovaovan'ny vidin-solika irery no mampiova ny saran-dalana atsoatsy raha vinavinain'ny otrikafo de hidanga ny vidin-solika io ho fampiarana ny vidin-solika tena izy na ny vérité de prix raha midiny 700 le izy ahoana moa zany no afahana ampiana ny saran'ny fitaterana zay io tsy ny solika ihany no mametra ny fidinana na fiakarany ny saran'ny fitaterana fa tafiditra ao ihany koa ny ara-tsin-dalana ny kojakojan'ny fiara sy ny karazany de izy hoe resaka fandrebirebena fotsiny le izy ary misy koa le fomba fiteny malagasy engane tso zay engane a de hoe valy amin'ny fidinana fiakarana fahitako azy zany ohatry ny fanomanana ny sain'ny voaka malagasy zany lefa aveo hoe io le miaka-midiny io le solika rehefa aveo io tena minoana reo fa hidangana faran'izay zokony io de eo tsika ho sahirana eo finiavana politika no andrasana amin'izao tranga iainan'ny vahoaka izao mila manana hevitra mivaingana amin'ny fanapahana ny fifanarahana maloto amin'ny kompani solika ny fitondrana ka ampiasa ny dingana maripotra amin'ny famokarana sy ny fitrandrahana afaka 7 taona na 50 taona de tsy ampiasa solika izany tsony ny firenena mandroso rehetra ampiasa tetikady hafa izy ireo ka mila tonga saina amin'izany ny fitondrana ho iatrany ny otrikafo iena ny fahatapanjiro satria niakatra ny avon'ny rano ao amin'ny todrano nandekaleka taorian'ny orambe tany amin'ny faritra tsinanana raha ny fanambarany jirama tsy marina nefa izany filazana fiena amin'ny fahatapahanjiro zany raha fahitan'ireo mpanjifa azy ary akoatry ny herinaratra dia ny ampy ny fahatapahan-drano izany tokony izay mihitsy zany ny tena marina nefa tsy marina zany zavatra tenenina izany hoe ahoana ny orana avy a ny jiro mbola tapaka ny rano mbola tsy misy partiany aminay aloha ny hitako tapaka matetetika izy indray aloha tsy voamariko hoe adiny firy fa amin'ny maraina izy tapaka ohatra eo amin'ny 4 maraina de famerena ny fiverenany tsy tsikarako hoe amin'ny firy fa sy maratoandrotoandro fotsiny fa tiantoka tsy hitanonono ateraky ny fahatapahana herinaratra sy rano matetika eo ohatra ny firongatra eo ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa fahasimban'ireo fitaovana ampiasaina ao an-tokantrano fahatapahan-jiro koa le hitanareo manjary maizina be zao de mandraka ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao manjary ety zao manjary misy manendaka indray zao mangalatra manendaka telefona beda be vokatra satria na ohatra hoe manao resaka ao anaty aorta zao zay de mangataka ireo tompony andraikitra rehetra moa ireo mpanjifa mba hijery akaiky sy hitondra vahaolana maharitra hialana amin'ny fahatapahana matetika na ny jiro zany na ny rano manao antso avy mihitsy zany hoe fahoana marina zany ny fijerevana amin'ny vahoaka ny vary zany efa tsy tenenina tsony miakatra isan'andro ny fiainana andavanandro zany efa tsy fantatra tsony mihitsy zao hoe ninina zany miakatra daholo de mbola tapahany amin'ny rano sy jiro indray ve zany ny tapahana amin'izao de hoaiza zany le vahoaka malagasy amin'izao tandindondozany sehitry ny fitsaboana eto Madagasikara efa nisy ny fitarenana antsoratra nalefa any amin'ny fitondram-panjakana saingy hatramin'izao tsy nahita ambaliny ho nisy andikany paramède vokany betsaka amin'ireo paramède no lasa mitady asa any ivelany toy ny any Kanada
saripady ny asa fitsaboana kanefa 0 ariary ny tampokarama na indemnité de risque amin'izany. Ankoatr'izay mafy loatra ny tsindry atao amin'ireo mpiasa rehefa misy ny fanehoan-kevitra tiana atao any ka betsaka no tsy tatamana manao asa eto amintsika hoy ny fanamafisana. Ny antony mampatonga ny paramedy sy ny mpisabo malagasy mandeha amin'ny findramonina arakasany velany dia sotra kely. Voalohany tao anatin'ny 3 taona zay dia nailika somary nailika ny teknisianina raha maneho hevitra izy na miteny dia tonga dia antso zay ny valin'izay affectation sy ny sisa. Faharoa manarak'izay ny motivation kely de kely tena tsy ampy ambany dia ambany ny karaman'ny mpisehatra amin'ny fisaboana indrindra moa zany fa ny paramedy eto Madagasikara. Dia fahatelo moa any amin'ny sehatra ambanivohitra zany misy ny insécurité zay mahazo ny personnel dia rehefa raha ho détailleko sosotra le izy dia raha misy mandoro ohatra ny CSB dia rasy maty le olona dia gadraina rehefa aveo le personnel zay tsy misy idirany akory. Dia zavatra ohatrohatr'izany zany mahakivy le personnel mampatonga anazy ohatrany hoe entre guillemets ngamba le izy hoe ohatrany hoe milefa makany velany. Zary atao ankilabao ny mpisehatra amin'ny fitsaboana sy ny mpiasa malagasy koa tsy mahagaga raha toka lasa mifindra-lasy sy mitady fiainana arakasa tsaratsara kokoa any ivelany ankamarony. Misy ny fitarainana saingy tsy misy mpiaino izany eto amintsika ho iatrany ny fanamafisana. Voalohany resaka indemnité d'éloignement vice de vice ny paramedy ny mbola misitraka an'izany ary zay misitraka zay kely misitraka koa aza dia mitovy daholo ny montant raisina na ny miasa amin'ny 10 km na ny miasa any amin'ny 200 km. Io ihany koa dia anisan'ny motifa ary be dia be ny miasa anay sy tamana mipetraka any ambanivohitra isony satria mitovy daholo ny tombontsoa raisina amin'izay resaka éloignement zany. Tena sy rariny zany ka efa nisy ny projet de décret nataonay herintaona lasa zay manova sy mameno an'ilay disposition sasasasany tamin'ny décret 2010-01-22 tamin'ny 10 mars 2010 ka nefa tsisy tohiny hatramin'izao ary tsy noenoina. Faharoa resaka indemnité de risque be ny asanay araky ny teneniko teo resaka amin'ny aretina sy le resaka insécurité nefany 0 ariary ny montant ny indemnité de risque io anaty bon de caisse zany hoe tsy misy zany ka efa nisy ihany koa roa taona lasa zay ny projet de décret zay nataonay mangataka an'io satria efa nampanantenana ihany koa io fa tamin'ny nandritry ny coronavirus zany le hoe tsy possible ny indemnité de réquisition dia avadika indemnité de risque nefa hatramin'izao karazana fampandrengisa ihany le izy. Tsara ny manamarika fa eto Madagasikara dia mpitsabo mpanampy iray misahana olona 530 raha mikarakara olona marary iray alina ny mpampivelona 3 raha ny taremarika voaray farany. Mbola lavitrezaka ny fanampiana ireo paramédicaux miasa na eny anivon'ny tompom-pitsaboana fototra na eny amin'ny hôpital-panjakana raha ny fanazavana. Ireo mpitsabo mpanampy ireo indrindra nefa no tena miantoka ny fikarakarana ny marary sy antsoiny ny mpiandro marary. Miara-miasa akaiky amin'ny dokotera izy ireo mba ampahomby ny fitsaboana. Maro amin'ireo tokantrano malagasy no mitsabo tena amin'ny alalan'ny raokandro sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Ilana olona manana talenty izany rehetra izany mba tsy hanimba sy tsy hiteraka olana eo amin'ny fahasalamana ka lasa mampitombo indray ny aretina izay heverina ho tsaboina. Raha ny angom-baovao dia ahitana mpitsabo nentim-paharazana 3 ka hatramin'ny 5 isam-pokotany manerana any Madagasikara raha ny fitsirihana nataony vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS tamin'ny taona 1970. Fantatra ihany koa fa mahatratra 3 sy ray alina ireo karazana zava-maniry ka hita eto Madagasikara ny 700 amin'ireo. Voaisa ho fanafody ny 700 amin'ireo zava-maniry ireo. Zary misedra olana nefa ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo ankehitriny vokatry ny doro tanety sy ny doro ala mitranga amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana.
ary maintanetiny babaisylovo ohatra de tsy nisy lay kely mavitrika de tsy nisy le produit ana menaka de lasa miteraka olana goavana zany io a hoan'ny olona zay zatra aminay de zay tenenanay afaka efa-bolana zao tsy irery fa reo zava-maniry rehetrarehetra izay a tiako mampilaza fa Andriamanitra natony vely leo amin'ny taniny tsirairay avy de zay zavatra zay a miteraka olana goavana amin'ny resaka asa-pitsaboana satria lasa tsisy le produit de zao zany zao zay a avy ny orana manomboka velona maintsy le izy zay ndray vao mijery a zay ndray vao ivery ny kely mavitrika io a ho an'ny tontolona asa fitsaboana ho an'ireo mpanaraka traitement aminay a de manana zay menak'izay zay manomboka amin'ny sabotsy amin'ny herinandro angamba zany de vao tonga le izy a ary zay tsy nitenenanay betsaka nandritry ny ambolana satria tsisy le produit nefa mpitady azy be de be fa iverina isy zay produit ana kely mavitrika zay fa noho ny doro tanety noho ny fanombana tontolo iainana de somary tsy nisy le menaka fa iverina isy zao izy ankehitriny. Manaka reny zava-maniry azo isin'ny toerana aniriny no mahatsara na tsy azy hoy ny fanamafisana. Ny zava-maniry malagasy a be de be fa mifahalalanao tsy ambaratelo ny zava-maniry malagasy no maha-professionnel anao ny fitsaboana nentim-paharazana. Ny zava-maniry tsy mitovy mihitsy ny asa vita amin'ny mandravasarotra sy ny asa vita amin'ny dingadingana. Ireo zany karazana zava-maniry, misy ny avy eto ampovoantany a, misy tsy mpanafody ray no masitra naretina ray. Zany zavatra zany ohatra koa ny tantely. Ny tantely zao de samy manana ny tsy ambaratelo ny tantely azo avy any anatin'ny kininina tsy mitovy mihitsy amin'ny tantely azo avy amin'ny baobaba, tsy mitovy mihitsy ny tantely io a mety jeren'ny olona tantely io de tantely fiantsoan'ny olona azy fa ny tantely a de tena misy tantely manokana mihitsy alaina ohatra ny tantely avy amin'ny morodava de manana tsirona baobaba manasitrana ny aretina ary ny tantely ny tena lambika naturel nataon'Andriamanitra ny olona de mila mihinana tantely de ohatrizay fanatontolona izao tsy mora ny nolalovana tao anatin'ny 9 taona ny joroany ny fitsaboana nentim-paharazana fitrama raha ny fanazavana izay nanipika fa tsy mampiasa tambavy fa ravikazo no ahodin'izy ireo. Misy ny voka-pikaroana vaovao izay mivoaka ankehitriny ka ampahafantarina ela ary tafiditra amin'ny fanamariana ny fa 9 taona ny joroany ity fikambanana ity. Tanjona ho an'ny 9 taona manaraka ny fivelarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana atrany. Tsy misy itsony hatreto ny filazana fampitandremana ho amin'ny faritra tsirairay raha nambaran'ny sampandraharaha-pamatatra ny toetry ny andro. Vinavinaina isy tandrifondrahona amin'ny faritra tsirairay ary tsy ahitana fiovana firy ny maripana raha ny eto afovoantany manokana. Ho atony ny maripana satria andidina 17 degré celsius ny tahan'ny hafanana. Toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny zany ny volana fahavaratra tanteraka aloha zany no mamaritra ny toetry ny andro. Sady hita foana zany ny tandrifondrahona ao anatin'izay amina faritra maro indrindrindrindra amin'ny tapakandro arivo. Raha ny mahakasika ny maripana tsy de tena misy fiovana misongadina zany aloha ny maripana raha mitaha amin'izao fotoana iainantsika zao zany ataontsika amin'ny antonony eo amin'ny 17 degré celsius eo zay maripana zay raha hoe amin'ny afovoantany manokana zany no resahana. Ny mahakasika ny resaka fiforonana rivo-doza indray misy ny rivo-doza moa zany miforona any antsinanan'ny Madagasikara any amin'ny ranomasimbe. Ho an'ny raha pito sy amin'ny asabotsy dia vinavinaina hanorana tandrifondrahona vitsy 7-20 kilometatra isan'ora amin'ny fitsokan'ny rivotra ao Morontsiraka andrefana. Ho amin'ny Morontsiraka atsinanana any amin'ny tanjona Bombaomby sy any amin'ny tanjona Angotsy ho maina ny andro ary vinavinaina ho 7-20 kilometatra isan'ora amin'ny fitsokan'ny rivotra. Ho an'ny tanjona Angotsy hatramin'ny Mahanoro hanorana tandrifondrahona vitsy 7-20 kilometatra isan'ora amin'ny fitsokan'ny rivotra manomboka eo Mahanoro hatramin'ny Tolaniaro. Ho an'ny Tolaniaro hatramin'ny tanjona Vohimena ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20-20 kilometatra isan'ora ary mety hahatratra ho 7-30 kilometatra isan'ora zany indraindray. Hanorana tandrifondrahona ho avy ao kosa ny rivotra ary mahatratra 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ny amin'ny tanjona Vohimena ka hatrany amin'ny tanjona Kabo. Mbola tsy nisy kosa ny filazana ho amin'ny faritra hafa raha ny vaovaovao ray. Na tsy misy aza ny filazana fampitandremana dia manentana hatrany ny sampandraharaha-pamatatra ny toetry ny andro ny amin'ny tokony hitandreman'ireo mpampiasa ranomasina no fisian'ilay rivo-doza amin'ny forona any antsinana Madagasikara any amin'ny ranomasimbe Indiana. Nanomboka fanafiana vaovao tany amin'ny faritra atsinana ny RDC ny M23 sy ny ekipany. Farafahakeliny olona 704 no maty raha ny tatitra nataony firenena mikambana tao anatin'ny 3 andro nisiany fifandonana. Olona 9 no naratra ka mitsabo tena miparitaka amin'ny tobi-pahasalamana maro ao an-toerana.
manodidina ny 2 arivo razana no voangona teny amin'ny andalambe-ny Goma tato anatin'ny andro vitsivitsy ary misy razana 700 any amin'ny tranopaty raha ny tatitra izay mbola manamafy afa mety mbola hiaka tarimarika io. Razana efa 4 arivo kosa mbola miparitaka any amin'ny tranopaty samihafa ny toerana. Maro ireo vatana mangatsiaka efa aloha mbola mijanona amin'ny faritra sasany toy ny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fonja ao Goma raha ny vaovao ihany. Miatrika toe-javatsarotra goavana araka izany ireo mpiasa misehatra amin'ny maolona indrindra ireo miatrika ny olana ara-pahasalamana vokatry ny tsy fampiny fitaovana fanasiana razana. Kitapo 500 ny sisa no misy ao an-toerana ka 100 ho an'ny ankizy ary 700 ho an'ny olon-dehibe ho ny tompon'andraikitra iray eo amin'ny OCHA na ny birao mandrindra ny rara maolona ao RDC. Na dia nitsahatra aza ny ady mbola sarotra ny resaka maolona ao an-toerana ka tokony hanaovana laharam-pahamehana ny fanokafana ny seranam-piaramanidin'ny Goma mba hanafainganana ny fahatongavan'ireo fitaovam-pitsaboana sy fanaterana ny fanampiana maolona. Mananontana ny krizy ara-fanafody tandindondoza ihany koa ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina toy ny kolera, ny kitrotro ary ny arety mifindra mpox hoy ny firenena mikambana. Nisy moa ny kongresy ny rany anterimeram-pirenena sy ny anterimeran-doolona ny dinika ny talatalasa teo makasika indrindra ny toe-draharaha ao atsinana ny RDC atsangana ny voamiery irasan'ny anterimera rotondo hanolotra vahaolana amin'izao krizy izao.